mianatra eo tongotrao. Valomeravantsika zay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika midian'io ity ampitiavana sy ampiraritsy ohatrany izy rahantsika an'izany. Ny dirantsika ny amin'ny lesonan'io dia vavaksika. Raha ny tsara indrisan-danitra mbola misaotranao izahay fa mbola menao fotoana indray ahafahanay miara-dalana aminao mandray ny toromarika avy aminao dia miteza ianao tompo hoe tao aminay fa hoy ianao manao hoe raha misy rona telo miantso amin'ny anarako dia hovoanao. Tenena tompo ao fa voninkenanao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao teny lesona antsika androany dia manao hoe ny jiro sy ny vata famarana. Ny marika toko 4:1-20 7:20 no maneho azy sy manao hoe aroa izy taminy moa entina va ny jiro mba hosarona ny vata famarana na atao amin'ny farafara, tsy atao amin'ny fanaovan'ny jiro va izy fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho raha misy olona manatsofina ho eto miaino aoka izy aino. Samy nanana ny habeny sy ny endriny ny trano tany amin'ny faritra anisan'i Jesosy tamin'ny androny arakaraka ny toerana nisy ny trano sy ny haren'ny tompony no mahatonga an'izany. Nanaraka ny fomba fanorenana trano Grika manko izany izay nanorenana trano nanodidina ny tokotano anankiray saingy samihafa ny endriny. Azo heverina koa anefa fa miresaka momba ny trano kely kokoa anontany-tsaha Jesosy na trano lehibe izany na kely dia izao ny foto-kevin-dehibe tiana ambara indray androany dia iseho ny fahamarinana momba an'i Jesosy. Ametraka fanontaniana roa Jesosy ao amin'ny marika izay fakitsika teo valiteny mitory fandavana no andrasan'ny fanontaniana voalohany manao hoe moa entina va ny jiro mba hosarona ny vata famarana na atao ambanin'ny farafara? Eny kosa ny valiteny andraisan'ny fanontaniana faharoa manao hoe tsy atao eo amin'ny fanaovan'ny jiro va izy? Toe-javatra toa tsy manaraka ny lozika na mahatsikaiky mihitsy aza no anehoan'i Jesosy ny hevitra tiany ambara. Natao hitondra fahazavana ny jiro. Raha tsy izany dia foana ny antom-pisiny. Hazavain'ny soratra masina ihany koa amin'ny fanoharan'io ka tondrony amin'izany ny tsiambaratelo izay ariary ampahabe maso. Fantatry ny olona izay niaran'ny osika teo amin'ny mailaka na ny solosaina ampiasany izany hoe nanana tsiambaratelo nanjary ny ariary ampahabe maso. Filazany tsara nefa noresahan'i Jesosy eto. Amidy eny an-tsena ny kalamanjala ny entana vaovao any amin'ny faritra maro eto an-tany. Manana fitaovana famarana ny entana amidy ny mpivarotra. Fomba fanao mpivarotra tahaka an'izany ny manampy kely amin'ilay entana mba hatsapahan'ny mpividy fa nomena fahafapo izy. Dia niraisan'i Jesosy ny fomba fanao mpivarotra tsara amin'ny mpividy mba hampitana hevitra mikasika ny fandraisana ny fahamarinana. Raha mandray sy manaraka ny fahazavana ny olona dia azo mihoatra noho izay ananany aza. Kanefa kosa raha mandany fahazavana izy dia na ny kely ananany aza dia esorina aminy. Irona tokoa fa haka lesona amin'izany isika. Tsika no resahan'i Jesosy eto dia ny ahafahantsika mandray ny fahamarinana avy amin'ny Tompo ary na dia hisakana ny ratsy mba tsy hidirana izany fahamarinana izany ny tokantrano tsirairay dia tsy maintsy ho avy ny fotoana ka ho avolombelona ny fisian'ny Tompo ny fidiran'ny fahamarinana eo misy antsika tsirairay avy. Amen. Diranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany, misaotra Tompo izay mampianatra anay ary koa mampiseho anay amin'ny alalan'ny fanoharana ihany koa ny zavatra izay tokony ho takatray. Dia ampio izahay mba hatsiaro azy ireny ihany koa ary ahafahanay manapaka hevitra tsaratsara kokoa isan'andro. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.